koa ny trangan-javatra izay rahantsika mahita toy ny resaka hoe kidnapping na ny resaka insécurité amin'ny alatra mondy attaque na eny amin'ny lalana zany na an-tanàna ireo zany no hitondrana resaka vitsivitsy fa ny tena zava-dehibe tsy ny firesahana an'ireo ihany fa ho resahana amin'izao lera zao inona moa raha ho fepetra raisina eto an'ivy gendarmerie zany ahafahantsika misoroka an'izany asa ratsy rehetra zany ary tsy maintsy misy moa mazava ho azy tsy afaka avita irery an'izany resaka fampandriam-pahalemana zany eto amin'ny gendarmerie fa misy ireo mpiara-miasa mahazatra ny miteny azy ary fantatra ihany koa fa mbola misy ihany koa nefa ny lesoka amin'izany fiara-miasa izany dia tsy maintsy mbola iverenantsika zay amin'izao fiaonantsika eto zay no ela fa verina zany inona moa ny trangany seho zany tato anatin'ity ray volana ity misy zavatra anankitelo ny tiana songadina raha ny trangany seho zany resaky kidnapping dia manamarina na manamafy ny voalaza mbenimbeny zay fa nisy tranga sivy teo eo zany ny resaka kidnapping tato anatin'ny volana jolay lasa teo iny fotsiny amin'ny resaka alatrondro amin'izay trangana kidnapping zay raha zay ny tranga sivy fa nisy any olona nitohitohina tao anatin'izay na ny victime zany dia misy 7-10 ireo olona tratry ny fakanankerinandreo iresaka any amin'ny faharoany moa zany hoe nanahoana ny valiny na ny vokatra azo tao anatin'ireo asa natao amin'ny tapany faharoa fa any amin'izay mbola resaka hoe totanisa zay ihany miisa 7-20 raha ny tranga alatrondro misy io tao anatin'izay ray volana zay izay nahitana omby very eo amin'ny 7,000 latsaka io ary ny resaka acte de banditisme na ny asan-dahalo an-tanàna zany na ny herisetra fampiasana herisetra amin'ny alatra na ny fanafiana dia misy 7-20 zay no ela fa inona moa no fipetrany raisina teto amin'ny gendarmerie zay ngamba no tena eo amin'ny tanany resaka misimisy kokoa inona ny vokatra azo eo anatrehan'ireo zavatra reo dia misy hetsika zay tsy maintsy natao rehefa niakatra na nitongoisa ireo alatra omby dia nanetsika misy opération miisa sivy amin'izao tsika miteny zao zany eo amperina amin'ireo faritra rehetra izay voatohitohina ny resaka alatr'omby ny totaly eo amin'ny 50 sy 700 eo ireo zandary manampy isa ary mbola omaly no misy niainga teto amin'ny quartier général ny commandement gendarmerie miisa 70 eo zareo niainga zany namonjy amin'ireo faritra izay voalaza fa misy an'ireo alatromby reo anisan'ny fipetra tsy maintsy ndraisinareo ahafahana mamerina araka ny tokony izy amin'ny laoniny zany ireo fiainany ireo mponina amin'ireo faritra izay hitrangany zany alatromby zany ankoatran'ireo zay olona narefa toy hoe fanampy isa reo dia misy ihany koa ny fanatevena fampitomboana ny fanaraha-maso tiana songadina manokana ny fandefasana ny hélico tamin'ireo faritra ireo ihany koa ireo moa zany dia sady mijery tany amin'ny toerana misy ny resaka tranga fanaovana an'ireo resaka fakana herisetra sy ny any amin'ny resaka alatromby manahoana ny vokatra azo teo anatrehan'ireo raha ny vokatra zany tamin'io resaka kidnapping io dia nisy eo amin'ny 10 eo ary tiana eo amafisina fa mbola ao anatiny manao fanadidina isika zao fa efa misy olona 10 zany zao no olona voasambotra ary nanaovana fanadidina iverina raha nanaovana fanadidina dia maro ny isa fa reo olona 10 reo zany no ampelatana ny gendarmerie zay atolotra ny tsara zany amin'ny fotoana mampety azy misy ihany koa tao anatin'ny hetsika zay natao ahafahana namotsitra an'ireo olona zay voatazo amina resaka herisetra reo dia nisy olona mpanao ratsy na le ravisseur anankiray no maty tamin'ny faritra Mondava zany na Malembandy tao anatin'ny opération zay natao ny force d'intervention de la gendarmerie nationale ary nafahana namotsitra tsy nisy raorao tsy nisy ratra na nisy tranga fahafatesana ireo olona zay miarana zany resaka fakana herisetra zany tamin'ny faritra io iverina amin'ny resaka alatromby hoy zay teo misy eo amin'ny 7,000 eo misy any omby very teo anatin'ny ray volana io dia antsasany mahery dia tafaverina somatsara any amin'ireo tompony omby zany
zany hoe mahery eo amin'ny fito amby dimampolo isan-jato eo zany ny famerenana na ny taux de récupération an'ireo fomby very tao anatin'izay volana ray izay. Misy kosa ireo olona izay natolotra ny fitsarana miisa 5.70 isa ireo olona izay voasambotra zany ary atolotra ny fitsarana vokatry ny fanadihadiana ireo. Ny farany ny trangany resaka acte de banditisme dia raha ireo le tena acte de banditisme zay lazainy hoe mahery vaika zany dia misy 5.50 tao anatin'ny ray volana ary nahatrarana basy ny anankiray moa zany dia basy mahery vaika AKM izay anisany lazaina anatin'ny arme de guerre ary ny anankiroa kosa dia basim-borona na alcoolique fugitisasa. Zay zany ny vokatra azo raha amin'ny ankapobeny raha ohatra moa misy fanontaniana amin'ny discipline hoe manahoana ny trangany sy ireo rehetra reo dia arakaraky ny fanontaniana zay arositsika dia afaka hanome vanteny ihany izahay. Fa hiditra amin'ny tapany farany isika inona moa zany no zavatra heverina ahafahana miatrika ampatonina ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Fa inona ny tena fipetra mbola ho raisina zany tsy maintsy ataontsika misofoka ny roa saratsy rehetra. Misy tsy tranga fa misy teboka telo zany tianay ho asongadina ito. Ny voalohany indrindra dia ny fanateverana ny fiara-miasa. Iny moa le voalazako ty ariary io. Fa matetika isika dia mahita fa ny fiara-miasa ihany no angatahana. Tsy ny gendarmerie irery na ny mpitandro filaminana irery ihany mipentsehatra amin'ny lafin'ny resaka fandriam-pahalemana. Singa anankiray ihany izy ary anisany nanatevina nanamafy an'izany ny andriamatoky prime ministre fa tsy tokony andraikitra irery akory ny mpitandro filaminana. Ka eto zany zay dia andeha hanamafy zany hoe anentana ny mpiara-mitsehatra amin'izany resaka fandriam-pahalemana zany. Fa singanay manokana eto izy zareo sehatra zay tianay amafisina ireo ny fiara-miasa aminy. Manomboka amin'ny lafim-piarahamonina marina fa misy tokantrano na ny tsirairay isan'ny olona dia efa mila manana fitondran-tena amin'ny lafiny fisorohana miasa ratsy iverina fa tokony misy zany. Fa indrindra isa tokantrano fa eto zany dia isa tanàna dia tokony misy zany. Ary izy moa no mandrindra an'ireo le atao hoe fametrahana tanjona amin'ny filaminana isa tanàna na isaky ny commune iny fa amina district azy. Misy sehatra asa izay miandraikitra ny fametrahana ny tanjona, ny fandaminana, ny fandrindrana ankapobeny izany fitandrona ny fandriam-pahalemana zany. Dia mafisina eto zany fa izany no andraikitra asany manam-pehefana civil na ny autorité administrative misy olon-tena ny fanjakana any amin'ny sehatra rehetra ahitantsika ny préfet ny district ary misy ary ny chef d'arrondissement any commune. Koa fananao hatrany hatrany izy ireo fa etanina ihany koa mbola hanamafy ny asa ataon'izy ireo zany amin'ny fandraisan-jareo andraikitra andrindrana ny fandriam-pahalemana mba hisy isa-tanàna zany hisy isaky ny district ny paikady iadina amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Manatanteraka no ataony mpitandro filaminana na ny gendarmerie. Amin'ny paikady izay voafaritra ireo manam-pehefana civil. Misy ihany koa ny fiara-miasa izay efa misy hatrany hatrany fa mbola angatahana ihany koa moa ny fanatsarana fanamafisana azy. Ny fiara-miasa eo anivony fitsarana. Ny fitsarana dia matetika ary taminay fa satria misy zany fa ho hatsaraina hatrany hatrany dia misy an'ilay politique pénale. Izay famaritana avy hatrany na nitanjona zany fahananana ny filaminana amin'ny ankapobeny amin'ny lafin'ny fanasaziana indray zany fa tsy fisorohana toy ny amin'ny autorité administrative voalaza teo. Izay mbola mitandro filaminana ihany koa no anisany manatanteraka izany anisany ho zato fa tsy tokana izay manatanteraka azy. Koa heverinay fa hisy zany isaky ireo toerana ahitana ny toeram-pitsarana rehetra mba mazava ihany koa zany ny andraikitra ho raisiny mpitandro filaminana ny gendarmerie satria misy fanamorana ho ataon'ireo eo anivon'ny fitsarana zany ny amin'ny asa fisorohana ary indrindra ny fanasaziana io izay efa nahavan'ny loza.